Vokatry ny loza mifamoivoizana izay nisy tao Antananarivo renivohitra tao izay zotra 119 izay tapaka hisatra teny Behoririka dia voalaza amin'izao fotoana izao fa nodimandry tamin'ny misasaky ny alina niny afaka omaly iny cheftaine Laingo Rahaja izay 30 taona. Ka napitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy ny lay raha loza mifamoivoizana izay nitranga teny Behoririka no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tratran'ny zandary izay manao poste fixe eny Miaramandroso lalana makany Tsinjorivo 2020 distrikany Fenorivo be ilay raikely ahina mafy ho namono nahafaty ny zanatsipany tao Soanafindra Tsoroany Mandidy tamin'iny andro ny afaka omaly alina iny. Ny marina teo no hita ny fokon'olona efa tsy misy aina intsony ilay zazalahy kely 10 taona izay novonoiny. Voalazany namana any an-toerana hatrany fa io zaza io sy ny zandriny mbola kely no mipetra-drery ao an-trano. Ny zokin'izy ireo miasa aman'olona. Ny renin'izy ireo sy ny zandriny farany izay zanak'io raikely io lasa nanaraka lehilahy efa ho herinandro izao sady tsy nampandre ny fianakaviana akory izy ireo. Ilay raikely moa tsy mipetraka eo an-tanàna kanefa tonga natory tamin'ireo zaza ireo tamin'io alina io. Ilay zaza mifatotra tenda mifandray amin'ny tongodatabatra no novantaniny manodidina. Ilay zandriny voatondro maso sy raiky tahotra tanteraka. Mandray an-tanana ny famotorana hatrany ny polisy-pirenena any an-toerana manoloana an'ity raharaha izay famonoan'olona amin'ny fomba feno bibiana ity. Ity lehilahy izay hitantsika amin'ny sary ity arak'izany ilay namono nahafaty ny zanatsipany izay tao Soanafindra Tsoroany Mandidy izay. Noho ny disadisa nisy teo amin'ny sy ny renin'io zaza io nahatonga azy namono ny tsy manantsiny. Nahiditra amponjavonjo maika Entsefa izy rehefa niatrika mpitsara mpanao famotorana tao Tsoroany Mandidy ary niaiky ny heloka vitany moa ity lehilahy ity. Mampalahelo ny toe-javatra tahaka an'itony satria ny disadisa izay misy eo aminao sy ny sipanao ve dia ny zanany izay tsy manantsiny ery no hanamparanao an'izay hatezeranao noho ny alahelo sy ny disadisanao amin'izay sipanao izay. Ninona ny disadisa, ninona ny hatezerana izay misy eo aminao sy ny sipanao dia tsy tokony any amin'ilay zaza mihitsy no hanamparanao an'izay hatezeranao izay. Ao anatin'ny resaka asan'ny Jolahy indray maty voatifitra teo amin'ny toerana atao hoe Madmax ankaiky ny tanànan'ny Bevondrona Malamamaina commune Brieville distrikany Tsaratanana ny talata lasa teo. Ny dahalo iray izay anisany namondolona iray sy nakankeriny olona iroa ny volana febroary 2024 lasa teo iny. Andeha hanoro ny misy ireo namany izy io no nirifatra nandositra. Vokatra izay dia tsy maintsy nampiasa ny basy ny zandary. Roa izany izay ny dahalo maty voatifitra mikasika io raharaha von'olona sy ny fakanan-keriny voalaza io. Dimy kosa no azo sambobelona ka nahiditra amponja vonjomaika any Ambatondrazaka any. Midika izany fa tena tsy misangy amin'ny mpanao ratsy ny zandarmaria amin'izao fotoana izao. Ary nizaniza izay tafiditra ao anatin'izay tambazotran'ny mpanao ratsy izay dia tsy maintsy ho faizina ary tsy maintsy ho fongorina hatramin'ny fakany mba hialana amin'ny tebiteby lava izay mahazo ny vahoaka sy mandelingelina ny fiarian'izy ireo. Opération be midina teny amin'ny fari-piadadian'ny polisy ny boriboritany fahatelo tao Antananarivo renivohitra tao ny talata hifohany alarobia iny. Olona 120 nanaovana examen de situation tsy nitondra karapanondro nefa tsisy antondia mazava amin'ny alimbe.
mpanendaka roa efa ikoizana ihany koa no voasambotra nanitra izay opération be midina izay. Etsy ankilan'izay lehilahy iray izay tratran'ny polisy firenena ampangalarana ny jiro teny amin'ny cité Ampefloha tamin'iny andron'ny omaly tokony tamin'ny 4:20 minitra maraina tany hoany. Ao anatin'izay asan-jiolahy izay hatrany tokantrano iray izay mivarotra vokatra sy kojakoja samihafa no nitafian'ny jiolahy ny talata alina teo tokony tamin'ny 7:20 minitra alina tany hoany tao Bembary Moramanga tao no niseho ity loza ity. Vehivavy roa sy lehilahy roa tamin'io fianakaviana io no noratrain'ireo jiolahy izay misa enina mirongantsy sy ny kobay. Tsy nahita vola tao ireo olon-dratsy fa finday sy ny spikera no lasan'izy ireo. Midika izany fa tena mirongatra tsy misy toazy ny asan-jiolahy amin'izao fotoana izao ka dia mila milamina hatrany isika amin'ny afitsok'izay asan-jiolahy sy ny fidiran-kerina an-tranon'olona izay. Etsy ankilan'izay moa nilaza ny polisy firenena fa vonona mandrakariva izy ireo hiaro sy hanampy ny vahoaka indrindra amin'izao fetin'ny pasika izao sy ny amin'ny fandraisana ireo filoham-pirenena vahiny sy ny mpitondra fanjakana ho avy ao Madagasikara ao ny 13 sy ny 14 aprily ho avy izao. Etsy ankilan'izay eo amin'ny fidorohana zava-mahadomelina indray sady mitsindrona no mivarotra roro ity tovolahy ity izay tratran'ny polisy firenena CSP 4 nandritra ny hetsika be midina tamin'iny andron'ny afaka omaly iny teny amin'ny tetezan-dramala. Nahitana finosana roro anankiroa izy tamin'io fotoana io. Ao anatin'izay resaka zava-mahadomelina izay hatrany vokatra loatra ny avoavo ny hoditra ny fefy ilay rongonina amboleny rasta teny Antsongo Atsimo Antsirabe ka nahasanganehana ny mpandalo. Nahazo antso ny polisy firenena izay miady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ka nidina teny an-toerana. Hita tokoa fa rongony tsara kolokolo no naniry teo an-jaridaina. Amin'io ihany rasta no maka ufohana araka ny voalaza hatrany. Ankoatr'ireo maro efa laniny dia mbola nisy finosana roa tao an-tranony. Niatrika fampanoavana tamin'iny andron'ny afaka omaly iny moa ity rasta ity ary nahitra ponjavonjo maika taorian'izay. Matotra ny fiarah-miasan'ny vahoaka sy ny polisy firenena indrindra ny stipina Antsirabe ka tsy misalasala ny olona manome vaovao mba hamongorana ny zava-mahadomelina. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny toy ny raharaha lozam-pamovizana izay izotra 119 teny Behoririka teny. Fantatra fa nodimandry tamin'ny misasakali ny afaka omaly iny rehefa notsaboana tao anatin'ny familomanaina Cheftaine Lengorahanja izay 30 taona. Ny zanany 4 volana kosa tsy maninona. Anisan'ireo olona izay misa 5 izay voafoaka ny taxi B119 teny Behoririka tamin'iny andron'ny afaka omaly maraina iny moa izy mianaka ireto. Mbola ao anatin'ny famotorana ny mpamily ny polisy firenena amin'izao fotoana izao ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo azy izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompo vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tompo lasy tompo vavy mankasitraka dia mirary soa.